zay ny amin'iny fa nanatanteraka ny fivirimbe nasionalny kosa tamin'ity androandroany ity ry zareo anivon'ny administrateur civil nentina nitadiavam-baolana sy ny anatsarana ny manodidina ny tontolon'izy ireo no anton'izany fivirimbe nasionaly izany na herin'ny 700 izy ireo no tonga niatrika izany fivirimbe izany ary tetsy amin'ny espace Mongoté Andrefanambojanahary nanatanterahana ity etsika ity. Rehefa avy niaino ireo tsikerana azo azy ireo no anivon'ny administrateur civil dia niezaka nitady vahaolana hanatsarana izany corps misy azy izany. Ho fanatsarana ny corps misy ny administrateur civil eto Madagasikara dia nanatanteraka fivorimbe nasionaly izy ireo androany tetsy amin'ny espace Mongoté Andrefanambojanahary. Miisa 4 ny commission de travaux nanatanteraka izany ary 10 isaky ny commission de travaux ny mpandray anjara. Zany menona daholo zany ny feo rehetrarehetra miteny mahakasika momba ny hoe ny administrateur civil. Ao ny manatsara azy, ao ny mahita hoe mety ny ataony, ao koa ny manatsikera. Dia ny zanay zany manao autocritique zany izahay rehefa naheno an'izay ny famory zany izay teto Antananarivo hoe zao daholo ny antsoantsony namana avy any lavidavitra any. Dia indrindra koa zany fa ireo olona izay nampianatra anay teo aloha na ireo zoky dia anatin'izany ny tanora dia natsapy izahay matoa napetaka ao amin'le nanaovana an'le fivorimbe tao hoe assise nationale des administrateurs civils pour la revalorisation du corps. Dia manana valeur io corps io dia nefa zany tsapa hoe nisy valeur nidina tao, nisy valeur niena tao dia mitady eto izahay hoe inona ny fototra aretina na tonga an'izay dia inona ireo aretina ireo dia hitady vahaolana zany izahay dia tsy maintsy tokony hamoaka résolution zany izahay rehefa mifarana ty zavatra ty raha arivo hoe inona ny entina manatsara sy miverina amin'le asandrasan'ny vahoaka aminay. Tanjona misy nitsokevitra mivaingana entina hanatsarana ny corps ny administrateur civil aorian'izao fivorimbe nasionaly izao.